antsika rehetra indray tonga eto amin'ity resadresaka ity antsika moa zany manaratra namana mpanao filôzofy politika pikariko izy efa nazaiko taminareo efa mpizara fa manao interview kely eto dia mahafantatra ny mila tia fantatra zavatra dia manontany anazy dia nareo koa mba tia fantatra raha misy ohatra hoe hevitra tsy mety aminareo dia mba aiza raisina na soaty eo ambany dia tsika hevitra io roantsika resaka politika ayayayaya mamay tonga dia tonio folo fa resaka politika avo lento tika tsy idiran'ny resaka hoe sentiment na hoe resaka fanatisme resaka politika malagasy tsika dia resakitsika tantara dia resaka koa tsika mety hoe vahaolana atolotry ny namana dia tsika hevitra eto miarabanao aloha namana Martin. Arabanao namana Faniry dia misaotranao amin'izao fiarahana amin'ny resadresaka azy miaraka amin'izao. Ya tonga dia fanontaniana voaloha ny apetrako hoe satria ianao mampandinika politika tonga dia mahitsy hoe inona ny politika mety amin'ny fomba malagasy zay zany tonga dia fanontaniana voaloha. Ny fomba politika izay mety mifanaraka amin'ny fomba malagasy dia izay ny politika mety amin'ny malagasy. Ohatra hoe ny fanjakana hoentim-bahoaka mivantana na ny démocratie radicale na directa arakarak'izay terme technique ilazana azy eo, fa ny tena azo ilazana azy amin'ny fomba mampanao malagasy angamba dia ilay hoe fokon'olona, izany hoe le efa hoe zahana tsy mandrava no saika natao nampiana tamin'ny fotoan'androny iny zao no hitako tena mety amin'ny malagasy verena amin'ny fokon'olona. Ya taloha nefa tsy izay zany rafitra nisy teto talohan'ny fanjanahantany ary azo lazaina hoe nandrosoany malagasy toa amin'ny andro ndriana promerina moa zany dia na dia nisy raha ny rafitra ara-tsosialy azo lazaina hoe nisy ihany ny tandrina ny soatoavina miaina tsara ny olona. Ahoana kosa ny rafitra tamin'izany dia mbola mety fe raha zay rafitra zay ny tokony maverina samy fanandrifan'ilay rafitra fokon'olona resahanao zay. Izany hoe ny endrim-pitondrana nisy talohan'ny fanjanahantany ary mbola nitohitohy kely nandritra ny fotoana fanjanahantany talohan'ny nampiravany republika. Endrim-pitondrana tamin'izany dia le fitondrana mpanjaka, izany hoe ny mpanjaka no mitondra fa ny endrim-pitondrana zay, endrim-pitondrana mpanjaka, fa ny endrim-pitantanana kosa na ny antsoina amin'ny teny baika hoe forme de gouvernement dia forme de gouvernement tamin'izany dia fokon'olona, izany hoe ny fokon'olona no navorin'ny mpitondra ombieny, izany hoe navorin'ny mpanjaka tamin'izany rehefa misy zavatra ho tapahana dia navorin'ny ombieny ny fokon'olona dia nanontaniany mivantana ny hevitra izy ireo hoe inona ny hevitrareo, inona ny tokony ataontsika fa misy olana tahak'izao, misy zavatra tokony ataontsika, misy tetezana tokony amboarina na lalana na tranom-panjakana na zavatra sahala amin'izany. Zay zany ilay forme de gouvernement misy tamin'izany na ny endry na ny endrim-pitondrana misy tamin'izany fotoan'izany. Izany hoe tamin'izay zany dia efa nisy ilay fokon'olona ary naomby satria tamin'izany ihany tany amin'ny tao Madagasikara zany no fotoana izay tsy nifanipaka ny sitrapo sy ny etaetan'ny vahoaka sy ny hevitry ny mpitondra, satria ny mpitondra dia nanontany mivantana mandrakariva ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fokon'olona hoe inona ny tokony ataontsika. Zay no amin'izany fotoana izany tena hoe nirindra ny fomba fiasan'ny manam-pahefana dia ny mpanjaka zany sy ireo tandapany araka taminy sy ny etaetan'ny vahoaka sy zavatra tiany vahoaka atao.
Ay, mahafinaritra zany hevitra mahafinaritra zany a satria azavana fahalalana eo amin'ny resaka politika zany. Ya, hiditra amin'ny politika tao aorian'ny fanjanahantany zany tsika. Ahoana ny fandinihanao azy? Misy tsy mety ve le politika mbola mahatonga ny malagasy ataontsika hoe faefatra any amin'ny farany so fahadimy. Sa le ataontsika hoe le tarazo azo tamin'ny fanjanahantany hoe ny mahatonga an'izay, sa hoe le politika mihitsy zany tsy mety ny tokony hovaina zany le tsy le fanaovana politika fa le politika mihitsy zany ny tokony hovaina. Izy anankiroa mitambatra izany hoe eo aloha le voka-dratsy ny fanjanahantany zany a, iny tsy azo lavina iny fa nametraka takaitra ratsy be teo amin'ny tantaran'ny politika malagasy iny a. Dia satria niteraka fifampizarazarana, niteraka fampidirana toe-tsaina vaovao, toe-tsaina tandrefana izay tsy afenina fa fanohatra amina isoatavana malagasy. Ny tena toe-tsaina tandrefana no entina tany Madagasikara tamin'izany fotoana zany a, dia toe-tsaina samy makao azy, toe-tsaina mitrandraka ny hafa, mitrandraka ny majinika, ary Ndiagaliny moa miteny ohatra tamin'izany hoe zarazarao anjakana, zany hoe tena hoe poteo tanteraka, trandraho tanteraka, esory izay mamy rehetrarehetra ao anatiny ao a, dia velao izay tsy ilaina janony. Tahak'izay no zavatra noentina tamin'izany, dia izay zavatra izay namotika tanteraka, nisy takaitra goavana be teo amin'ny resaka fampivoarana Madagasikara sy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny samy malagasy zany. Izay le izy, nefa tsy izay ihany anefa no tena ataontsika hoe antony voalohany mahatonga antsika mbola mikorosifahana hatramin'izao, fa eo ihany koa ilay lafiny faharoa zany dia le politika ampiarina Madagasikara tsy mifanaraka amin'ny fomba malagasy. Ny politika no terena izay mbola ny vahiny ihany no tena nampiditra azy, no terena ampiarina tao Madagasikara tsy mifanaraka amin'ny fomba mampanao malagasy. Satria araka ny teneniko teo hoe ny fomba ny fampitondrany malagasy hatramin'izay nandritra ny taon-jato maro dia le hoe fitondrana entim-bahoaka mivantana, fa misy ny gardien de la loi raha zay no azo lazana azy amin'ny teny vahiny, ohatra ny mpanjaka hoe izy no mpiaro ny lalàna, izy no mpiaro ny hevitra tapaka, izy no mpampiatra ny hevitra tapaka, fa ny vahoaka ny tena manapa-kevitra sy laza hoe izao no tokony ataontsika. Izay no mety amin'ny fomba ampanao malagasy. Fa ny endrim-pitondrana republikanina izay niforsena nampidirina tao Madagasikara dia nanome ohatra nanorina n'ilay antsontsika hoe citadelle du pouvoir izy ny mpanao politika, misy citadelle du pouvoir hoe ao anatin'io cité état io dia ao daholo ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra, dia ohatra ny misy tamboho matevina be miaro azy ireo, dia ny vahoaka any ivelan'ny tamboho tsy mahalala izay ataon'zareo ao anatiny ao, dia izay tiany zareo no atao, dia zareo no lasa fanjakana, zareo no ohatran'ny hoe Madagasikara, zareo no ohatran'ny hoe vahoaka malagasy, fa le ivelan'ny tamboho ny vahoaka maro anisa asa tsisy intsony. Dia izay politika izay tsy mety amin'ny Madagasikara. Misaotra mahafinaritra zany ateko zany anao faingokentsika verina indray sika miaraka amin'ny lohahevitra mijanona amin'izay resaka politika izay ihany. Ya, tapitra ny faingokely verina indray tsika amin'ilay resadresaka politika teo iresaka indray tsika ny politika misy amin'izao fotoana izao zany, tonga dia fanontaniana mahitsy zany hoe satria amin'izao zany ohatran'ny hoe somary mifantoka kokoa amin'ny resaka infrastructure ny mpitondra na ny teo aloha na amin'izao. Aminao ve laharam-pahamehana ataontsika hoe mety ve zay sa tokony hifantoka kokoa amin'ny vahoaka ny politika amin'izao fotoana izao? Iny tsy azo sarahana moa zany ny vahoaka sy ny fotodrafitrasa, satria raha atao tsinontsinona ny fotodrafitrasa tsy afaka miaina milamina ihany koa ny vahoaka, satria rehefa tsy misy fotodrafitrasa dia manjary mikorotana ny
fiarahamonina sy ny fiaraha-miaina raha tsy teny fotsiny ao an-tanàn-dehibe ohatra. Tsy fahampiany foto-drafitrasa zany dia anisan'ny olana anankiray izay miteraka fikorontanana sy tsy filaminan'ny fiainana an-tanàn-dehibe. Ka amiko aloha zany dia mahita hoe tsara ny ezaka amin'ny fanaovana foto-drafitrasa, tena tsara iny fa tsy ampy raha ohatra ka hoe mijanona fotsiny amin'izay foto-drafitrasa zay, fa ampiarahana amin'izay resaka foto-drafitrasa zay ny fijerevana ihany koa mivantana ny sosialim-bahoaka, ny fiainan'ny mponina andavanandro, fijerevana ny hoe inona ny tena ilain'ny mponina, inona ny tena mampikaikaiky azy aloha, fijerevana vahaolana maharitra ohatra zao hoe resaka famatsian-drano madio, resaka fanadiovana tanàna, ary tsy vahaolana vonjimaika mandritra ny fotoana fifidianana na fampielezan-kevitra fa tokony tena hijery vahaolana maharitra zany. Ya, le izy mantsy ny olana amin'le izy le politika manao ataontsika hoe foto-drafitrasa goavana zany hoe matetika reny taonany maro zay vao vita. Ny budget nefa ngeza goavana. Raha za aloha tsy aleo ve manao foto-drafitrasa madinika zany hoe ataontsika hoe zarazaraina zany zay budget zay raha ohatra hoe tonga dia hoe foto-drafitrasa zao miatraika any amin'ny vahoaka sy an-tanàn-dehibe ihany fa any ambanivohitra ohatra hoe toha-drano mampiasa ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny fanaovana ataontsika fotsiny hoe fampiasana machine ohatra, tsy izay ve no tsara raha ataontsika hoe foto-drafitrasa madinika be dia be noho ny hoe foto-drafitrasa goavana izay maharitra ela. Matetika raha tsy tratran'le mondan'le mpitondra akory le izy dia lasa misy olana indray hoe aiza indray ny vola sy ny tariny. Marina zany hoe ilaina ny manao foto-drafitrasa madinika nefa tsy hoe madinika moa zany fa ohatran'ny hoe foto-drafitrasa décentralisé mahenika ny bebe kokoa ny Madagasikara amin'ny faritra samihafa. Tsara dia tsara ny izay hevitra ao izay ary tokony atao kanefa ny ampiarahana amin'izay koa zany nefa dia tokony hanao foana ny fanaovana foto-drafitrasa maharitra sy foto-drafitrasa lehibe satria raha hijanona foana ny raha ampandeferina foana ny foto-drafitrasa lehibe dia tsy hisy mihitsy, tsy hisy hanomboka mihitsy dia tsy ho vita mihitsy, fa kosa tokony hapetraka mazava mihitsy ny fifandimbiasam-pahefana. Tena dikany hoe fifandimbiasam-pahefana tena izy dia tokony afaka manohy an'izay foto-drafitrasa efa natomboky ny mpitondra teo aloha, izay mpitondra vaovao mandimby azy eo. Iny angamba ny tokony tena mbola ho apetraka mazava tsara ao Madagasikara fa ny olana manko any Madagasikara zany dia lasa rehefa lasa mpitondra teo aloha dia tsy miraharaha tsony amin'izay zavatra nataony ny mpitondra vaovao dia lasa mijanona fotsiny eo, misy foto-drafitrasa maro natomboky ny teo aloha tsy mitohy dia nefa manangana vaovao indray dia lasa mivadika korotana fotsiny le izy, lasa tsisy dikany le zavatra atao fa tokony hitohy zany, tokony hisy ny continuité de l'état zany amin'izay zavatra izay. Fa tsara dia tsara ny za koa manaiky an'ilay hevitra ao hoe tsara ny manao foto-drafitrasa miparitaka, foto-drafitrasa majinijinika miparitaka amin'ny toerana samihafa, tsara izay zavatra izay. Manao faingo kely sisy tsika efa ho tapitra koa ny fotoanantsika dia kopakopa-tanana dia manaraka indray. Satra betsaka ny haino anay dia raha ohatra ka manan-kevitra nareo na manana fanakianana zany dia sorata eo amin'ny commentaire ao ambany. Merci beaucoup.